Ampifaliana ry havana amin'ny arabanantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo tononona ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompo. Andeha hitsangana isika ry havana anao ny rafaneva ny 20 taona ny solondaparitany Antananarivo andrefana ny andininy voalohany ihany no tanterahantsika. Alahady fasivy volana May taona 2022. Alahady faharoa amin'ity volana ity. Alahady natokantsika ato anatin'ny sahana FJKM trotrona mambavaka ny sampana lehilahy kristianina. Ary alahady izay mbola hibanjinantsika ilay loha hevitra hoe mampiorina ny mino ny hery ny fanamasina. Idera sy ano voninahitra an'Andriamanitra isika ry havana ka ny salamo 490, salamo 490, ny andininy 490 hatramin'ny 20 novakitsika mafy ho fiderana ny tompo. Vakitsika amin'ny anaran'ny tompo izany salamo 490 ny andininy 490 hatramin'ny 20 manao hoe avia miaino ianareo rehetra izay matahotra an'Andriamanitra fa volazay izay nataony ho an'ny fanahiko. Izy no natsony ny vavako ary fanandratana azy teo ambany lerako. Raha nankasitraka ho tatampo aho dia tsy mba hiaino ny tompo. Kanefa efa niaino tokoa Andriamanitra, efa niaino ny feon'ny fivavako izy, nisaorana ny Andriamanitra izay tsy nandany fivavako na nanaisotra ny famondram-pony tanjo. Amen. Hira fa 490 ny andininy voalohany sy ny fahatelo. Ni
vavaka sika riavana amin'ny fifaliana lehibe tokoa Andriamanitro no anandratanay fiderana fankalazana ary fanomezam-boninahitra anao ianao ilay Andriamanitra ny famonjenanay ianao ilay tompo izay mitantana ny fiainanay eny isaoranay ianao no ny fanavotanao tao amin'i Jesosy Kristy isaoranay ianao no ny asan'ny fanainao masina izay mitarika sy mampaherenay isan'andro dia ianao ilay mampitoetra ny fananay eo amin'ny fiainana ary tsy mba mamela ny tongotra haingozozo manatona anao amin'ny fomba bebaka izay mahatsiaro mandrakariva fa tsy mahatanteraka ny sitraponao tsy hainay ny nandeha araka ny fanahinao any karesy ny filany nofo izay matetika nefa mino izay tompo fa tolobotsitra ny famelan-keloka atolotrao noho ny amin'i Jesosy Kristy ko amin'ny finoana no andraisanay izany ary inonay koa fa miasa amin'ny alalan'ny fanahy masina ianao amin'ny alalan'izao Fanompoam-pivavahana izao na aiza no anarahana izany dia mampiorena anay tompo amin'ny finoana no ny herin'izany fanainao masina izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen. Maza ho toerana ianareo ry havana. Ny hira fa 7:700 ny andininy faharoa no ataon'ny sampana sekolelady ao ireo mpiandraikitra ao ny mpianatra eo am-pitsanganana mialohan'ny natanterahany tompon'anjara ny fampianarana. Jesosy Kristy ny ankizy sy ny tanora ary ny zoky rehetra ao koa ny fiangonana indrindra fa isika izay ny tokantrano any dia mbola ho ampitombonao amintsika trano fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fiadanany amen. Hivavaka isika. Jesosy misaotra anao izahay amin'izao fotoana izao ny fanainao masina Jesosy no angatahanay amen tsara ny teninao olona faly sy ravoravo tokoa izahay fa miaina amin'ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay zavavaka izany amen. Miara hipetraka isika. Sokafy ary ny baibolinareo ao amin'ny bokin'ny Jeremia 5:20 dia ny andininy 9:20 tapany be ihany. Jeremia 5:20 dia ny andininy 9:20 tapany be ihany. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny teninao ny fifaliako sy fivoravon'ny foko. Amen. Averina indray mandeha hoe ny teninao ny fifaliako sy fivoravon'ny foko. Amen. Tena tokony hatsapa izany fifaliana sy firavoravona ao amin'ny tompo izany daholo tsika kristianina rehetra. Rehefa tsy marina amintsika izany tenin'Andriamanitra izany dia mamperitreritra fa Andriamanitra tsy mba mandainga fa misy kosa nefa ny olona tsy mino azy. Ny tsy finoana nefa dia tena fahotana mahavery tokoa ao anatin'ny soratra masina. Ny tsy finoanantsika an'i Jesosy Kristy izany dia tena fahotana ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Fantatrao moa ve fa inona ny tangoronan'ny olona rehefa eny an-dalana ilay vao maraindreny? Ery 67 ery izao misy dia mitangorona mijery inona ilay olona mamaky gazety.
mijery an'ireny gazety ireny ilay olona vao maraina, tsy hoe ratsy ny fijerena vaovao fa ilaina, fa eo ny olona mitangorona. Firy amin'ireny olona ireny moa no faly sy ravo raha vao avy mamaky an'ireny gazety ireny, samy mamaly ngamba isika tsirairay avy. Matetika mantsy ny vaovao ao dia vaovao mampalahelo, vaovao mampatahotra ary vaovao mampahonena ihany koa. Lasa iny ambetiny resaky ny olona indraindray ao anatin'ilay gazety iny. Raiky tahotra ny sasany ka tonga malahelo. Tsara ve malahelo sa tsy tsara? Tsy tsara malahelo. Ampianarin'Andriamanitra isika iteny hoe ny teninao ny fifaliako teninao ny fifaliako sy firavoravon'ny foko. Ao an-trano ihany koa raha vao mifoha dia misy ny ankizy mijery télé, mijery film, tsy ratsy izany. Fa raha vao mifoha raha mahatsapy ianao hoe kristianina marina dia ny fiainan'ny kristianina aloha dia raha vao mifoha maraina dia mivavaka ary koa mamaky ny tenin'Andriamanitra. Fa ao ny loharanon'ny fifaliantsika dia ny tenin'Andriamanitra. Misy tantara-kely ity misy tovolahy iray manana aretina ireny tension ireny izy, dia le tension midiny ireny zany, dia nanatona dokotera izy. Dia rehefa nanatona dokotera izy dia hoy le dokotera mpitsabo, hita ozy fa tsy ampy ny torimasonao, tsy ampy izy ny torimasonao dia mila ianao zany tsy miaro tory. Fa le tovolahy dia miaro tory mijery télé fa ao ny misy zavatra mahafinaritra azy. Dia aity koa zany tsaron'ilay tovolahy le tenin'Andriamanitra manao hoe ny teninao ny fifaliako sy firavoravon'ny foko. Tsamba faikay fa manana vahaolana tsara indrindra izy nefa tsy nampiasainy. Dia inona zany le tsy nampiasainy? Ny baiboly. Tsy nampiasainy ilay baiboly fa navelany teo fotsiny. Rehefa tena akaiky anjery miresaka aminy amin'ny fotoana rehetra dia mila tsika zany vakina amin'ny fotoana rehetra amin'ny baiboly fa tsy apetraka fotsiny. Indrindra fa ao anatin'izao fijanonana ny tokantrano izao dia raiso hiaino ny tenin'Andriamanitra, fa ao misy fiainana, ao no lalana sy fahamarinana ary fiainana hoy ny tenin'Andriamanitra. Dia andeha ro averintsika indray mandeha le tenin'Andriamanitra teo le ao amin'ny Jeremia 5:9 teo amin'ny anaran'i Jesosy, ny teninao ny fifaliako sy firavoravon'ny foko. Amen. Ho tanteraka amintsika ny tenin'Andriamanitra dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Tonga amin'ny fotoantsika izay amakina ny soratra masina sy tarihana vavaka mialohan'izany dia nira fa 700 ny andininy voalohany no iraintsika. 700 ny andininy voalohany. Misaotra sy mankasitraka anao zay noho izao ora sy fotoana mamindrindra izay omenao anay izao, ahafahanay mandre ny teninao, ahafahanay mamaky ny teninao, ny teninao ilay fanilon'ny tongotra ary fanazavany lalanay, ainao an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny rehetra. Ny teninao no tena fiainana, amaky sy iaino miafatra avy amin'ny mpanomponao zay ankehitriny, dia mangataka ny fahafeno fananao masina ho an'ireo rehetra izay amaky ny teninao, dia ianao no hanazava ny teninao mba ho hitan'izy ireo tsara, mba tsisy ho latsaka na dia litera iray akory azy.
ny mpanomponao izay tonga ny afatao ry tompo dia feno ifanainao masina manisy sitraponao hatrany iny no fambarany amin'izany afatra tianao ampitainana izany. Ireo vahoakanao izay mangeta hitany tenao ihany koa dia ianao no ampitoetrany teny ao toy izy ireo mba hahafahan'izy ireo miorina tsara amin'ny finoana no miery ny fanainao masina. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nangatanay sy ametrana izay vahoaka izany. Amen. Iara-maka ny teny soratra masina tsika ry havana dia izay hitantsika ao amin'ny bokin'ny Genesis 1:7 ny 7:70 ka hatramin'ny 9:70. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Ary sitsaky sy Farao sy ny mpanompony rehetra izany hevitra izany dia hoy Farao tamin'ny mpanompony, ahita lehilahy tahaka io izay manana ny fanahin'Andriamanitra ao anatiny va isika? Ary hoy koa Farao tamin'ny Josefa, satria efa nafantarin'Andriamanitra anao izany rehetra izany dia tsy misy lehilahy manan-tsaina sady endry tahaka anao, koa ianao no hanapaka ny ato tranoko ary araka ny teninao no hitondrana ny oloko rehetra, ny seza fiandrianana ihany no alehibe ahy no ianao. Ary hoy indray Farao tamin'ny Josefa, indro efa nanendry anao hanapaka ny tany Egypta rehetra aho, dia ny esorin'ny Farao niperatra tamin'ny tanany ka nataony tamin'ny tanan'i Josefa. Dia nampitafiany ny rongony fotsy madinika izy ary nasiany rojo volamena ny vozony, dia nampitaingeniny teo amin'ny kalesin'ny faharoa izy ary ny vahoaka ny antso teo alohany nanao hoe mandao aleha, ary notendreny ho mpanapaka ny tany Egypta rehetra izy. Ary hoy Farao tamin'ny Josefa, izao no Farao ary raha tsy teninao dia tsy hisy olona hanetsika ny tanany na ny tongony eto amin'ny tany Egypta rehetra. Ary nataon'ny Farao hoe Zafenata-Panea no anaran'i Josefa, dia nomeny azy Asenata zanaka vavin'i Potifara mpisorona tahoana ho vadiny. Ary Josefa nandeha nitetin'ny tany Egypta, ary efa 30 taona Josefa raha niseho teo anatrehan'ny Farao mpanjakan'ny Egypta. Dia niala teo anatrehan'ny Farao Josefa ka nandeha nitety ny tany Egypta rehetra. Amen. Ho tohizantsika ny vakitenin'ny soratra masina ny hitantsika ao amin'ny filazantsara araky ny Marka 7:10 ny 9:7 ka hatramin'ny 12. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa mitandrema ianareo fa hatolotra amin'ny sinedrona sy ho kapohina ao amin'ny sinagoga ary hitsangana eo anatrehan'ny mpanapaka sy ny mpanjaka no ny amiko ianareo ho vavolombelona aminy. Ary ny firenena rehetra tsy maintsy hitoriana ny filazantsara aloha, koa raha mitondra anareo atolotra izy dia aiza manahy raha teo izay holazainareo, fa izay teny omena anareo amin'izany ora izany no holazainareo, fa tsy anareo no hiteny fa ny fanahy masina. Amen. Faranantsika ny famakiana ny tenin'ny soratra masina araky ny Romanina 5:5 ny 1 ka hatramin'ny 5. Romanina 5:5 ny 1 ka hatramin'ny 5. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany, satria efa no amarinina tamin'ny finoana isika, dia aoka isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Tamin'ny alalany koa no efa nahazoantsika fanatonana amin'ny finoana ho amin'izao fahasoavana hitoerantsika izao, ka dia aoka isika hifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra. Ary tsy izany ihany, fa aoka isika hifaly amin'ny fahoriana aza, satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana, ary ny faharetana mahatonga fahatsaram-panahy voazatoetra, ary ny fahatsaram-panahy voazatoetra mahatonga fanantenana, ary ny fanantenana
dia tsy mba mahamenatra satria fanahy masina izay nomenantsika no nentiny nampidina amin'ny fitiavan'Andriamanitra ao am-pontsika. Ray maso manamasinana amin'ny fahamarinana, tenao ny fahamarinana. Amen. Hitsangansika riavana no nira 3:20 3:20 ny andin'ny 2 sy 4. Ny epistily nosoratan'i Paul ho an'ny Romanina 5 ny andininy 5 voalohany no akatsika 4. Ny lo hevintsika moa dia hoe mampiorina ny mino ny herin'ny fanahy masina. Ary ity 5 ity dia ahitantsika ny tombontsoa azony mino an'i Kristy. Ny tombontsoa azony mino an'i Kristy. Eto ry havana, ity epistily soratana ho an'ny Romanina ity, soratan'i Paul apôstôly an'ny Romanina ity dia maneho fampianarana lehibe sy mihezinezina mikasika an'izany finoana zany. Hoe inona ny finoana? Dia ilay finoana an' Jesosy Kristy miohatra amin'ny zavatra hafa rehetra. Ilay finoana izay andraisantsika ny famonjena tao amin'i Jesosy Kristy. Fantatsika tsara fanambaran'ny mpanompon'Andriamanitra teo koa fa ny tsy finoana dia isan'ny fototra lehibe ny fahotana. Tena fahotana mahafaty ny tsy finoana. Fa eto dia aseho mihitsy hoe ny olona mino anefa dia tena manana tombontsoa izy. Ny finoana ny tena mahavelona. Araka ny tenin'ny Paul apôstôly ihany manao hoe fa ny marina amin'ny finoana no ho velona. Voalohany izay jerentsika ry havana dia izao. Tombontsoa azo amin'ny finoana dia izao hoe azahoana sitraka. Ary azahoana amin'ny sitraka ny fitahian'Andriamanitra tamin'ny lasa ny finoana. Azahoana amin'ny sitraka ny fitahian'Andriamanitra tamin'ny lasa ny finoana. Ny andininy voalohany dia hoy ny teny eo averintsika vakina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe koa amin'izany satria efa nohamarinina tamin'ny finoana isika daoka isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tombontsika. Koa amin'izany, izany hoe rehefa nazavaina teo izany ny alehibean'ny finoana sy ny herin'izany finoana izany, dia hoy izy hoe satria efa nohamarinina tamin'ny finoana isika. Maneho vanim-potoana lasa zany. Tsy hoe mbola ho hamarinina, fa efa nohamarinina isika noho ny amin'ny finoana izay nananantsika. Nohamarinina isika
Ary tena zava-dehibe amin'ny fiainana kristianina zany hoe no amarinina tao amin'i Jesosy Kristy isika ilay mpanota, ilay niara-ny fahatezeran'Andriamanitra, ny fitsaran'Andriamanitra. Satria tsika efa teraka tamin'ny ota, nandova ota, ka nanahoana fiainantsika dia mpanota isika. Rehefa mpanota tsika dia efa tafasaraka tamin'Andriamanitra, ka io fahatezeran'Andriamanitra io mitatao eo ambony lohantsika. Kanefa zavatra lehibe ambary eto dia hoe efa no amarinitsika, efa lasa zany. Azahoantsika misitraka ny fitahin'Andriamanitra tamin'ny lasa zany io finoana io. Ny olona no amarininy zany dia navela heloka, efa voavela ny helokontsika. Zay zany ny tena tombontsoa lehibe. Ny lasantsika rehetra tany dia efa navelan'Andriamanitra noho ny finoantsika an Jesosy Kristy. Ny tenin'Andriamanitra eo ambany eo ihany ny 15 dia hoy ny voalazan'ny soratra masina hoe fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Fony mbola mpanota efa tany, milasa tany zany dia efa maty Kristy hamonjy antsika, efa vita ny famonjena, ka efa niraisintsika tamin'ny finoana zany dia voafafan'Andriamanitra ny fahotantsika noho ny rany Jesosy Kristy nalatsany teo amin'ny hazo fijaliana. Zava-dehibe zany ry havako. Fa indraindray tsika na dia efa ao anatin'ny finoanan'i Kristy aza nge dia tsy mahay mandray an'izany fahamarinana lehibe zany. Dia atamberina ao an-tsaintsika so anatin'ny eritrerintsika hoe za ty nge dia efa nanao an'izao e, za ty nge efa ohatr'izao e. Fa na inona fahotantsika dia olona soratra masina efa no amarinina isika tamin'ny finoana, efa voafafa ny helontsika rehetra, ary io rahan'i Jesosy Kristy io manan-kery manadio an'izany fahotantsika izany. Ko ny soratra masina ihany milaza fa aza misaina ny taloha izy, na aza misaina ny lasa na mahatsiaro ny taloha intsony e. Fa efa lasa ny zavatra taloha, ny zavatra taloha izay mamatotra antsika ary ny devolo koa indraindray dia mbola miteny sy miapanga antsika mandrakariva ao amin'ny saintsika ao manao hoe ianao nge izao e, inona ny mbola nimponao an'Andriamanitra, ianao nge efa zao no nataonao e. Ry havako, azahoantsika misitraka ny fitahiana efa tamin'ny lasantsika, mamafa ny lasantsika, izany finoana nataon'i Jesosy Kristy ho antsika izany. Fa ny faharoa sady izay hitantsika eto dia izao hoe azahoantsika koa mandray sy mitoetra eo amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ankehitriny. Azahoantsika mandray sy mitoetra amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ankehitriny. Hoy ny andininy faharoa hoe tamin'ny alalany koa no efa nahazahoantsika fanatonana amin'ny finoana ho amin'izao fahasoavana hitoerantsika izao. Tamin'ny alalany koa no efa nahazahoantsika fanatonana amin'ny finoana ho amin'izao fahasoavana hitoerantsika izao. Rehefa voavela ny fahotantsika dia rava zany ilay hevitra nampisaraka antsika tamin'Andriamanitra. Rehefa rava ny hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra dia tsy misy elanelana intsony isika amin'Andriamanitra, ary afaka manatona amin'ny finoana ny fahasoavan'Andriamanitra tsika ny seza fiandrianan'ny fahasoavan'Andriamanitra isika. Tena tombotsoa zany ry havako ho antsika tsirairay avy. Izany hoe manana fisiana vaovao indray tsika, tsy le tamin'ny taloha intsony. Manana fiainana vaovao tsika, fifandraisana vaovao, tsy misy elanelana amintsika sy Andriamanitra. Noho n'inona? Noho ny finoanany Jesosy Kristy, noho ny finoana ny asa-pamonjena izay nataony. Ary rehefa rava zany dia manana fihavanana amin'Andriamanitra isika, mitoetra amin'ilay fiadanana isika, ary izay ilay tena fahasoavana ihany koa hitoerantsika, mitoetra amin'ilay fiadanan'Andriamanitra isika. Paoly apôstôly dia manasongadana an'izany herin'ny fahasoavana izany, ary rehefa manambara ny fahasoavana moa Paoly apôstôly dia lalina be ny hevitra izay ambarany.
fa isany anankiray koa nefa ny izay anambarana an' Jesosy Kristy dia izy hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatoy izao aho satria mitoetra amin'ny fahasoavana izy nandray zany fahasoavana zany izy ilay famonjena atao amin'i Jesosy Kristy ilay fanamarinana atao amin'i Jesosy Kristy dia afaka manatona an'Andriamanitra mandrakariva izy ary manana fahasahina izy ny amin'izany manana fahafana izy ny amin'izany ary zany no isitrahan'ilay fiadana an'Andriamanitra tsy hitan'izao tontolo izao tsy hitan'izao tontolo izao zany fa nitoerany amin'ny fahasoavana no andraisan'ny fiadana an'Andriamanitra azo miantoka fa eo amin'Andriamanitra ny fiainany ka na inona dia zavatra misy sy iainany ankehitriny dia voarainy ilay tenin'i Jesosy Kristy manao hoe fa tsy misy maharombaka izay rehetra eo am-pelatanako ny ankehitrininy zany dia efa mandrivony vato izy eo Andriamanitra miaraka aminy miazona azy manome azy sy manolotra azy ny fiadanany tena zava-dehibe zany ry havako ary tia ny tompo hiaina antsika zany ho voaraintsika zany izay mino any Kristy fa zany ny tombotsoa nomen'Andriamanitra antsika mino fa ny fanontaniana voarainao tokoa ve zany tena voarainao ve zany raiso ary zany raiso amin'ny finoana zany dia hitanao fa azonao iainana tsara zany amin'ny fotoana rehetra ary tena tombotsoa anao dia araroto ny fiainanao ankehitriny hiresahana amin'ny tsy tapaka satria efa rava ny hevitra andraisanao ny fiadanana ny bokin'ny Joba aza moa dia efa miteny antsika manao mifankazara amin'ny totoa ianao dia hiadana dia araroto le fanatonana ny Kristy amin'ny fotoana rehetra dia ho tsapanao mihitsy zany fiadanana vokatry ny fihavanana amin'Andriamanitra zany fa zany koa le fahasoavana omen'ny tompo anao fa ny farany izay hitantsika eto dia hoe azahoana fanantenana amin'ny ho avy ny finoana azahoana fanantenana ny amin'ny ho avy ny finoana io tapany faharoa amin'ny andinin'ny faharoa io hatramin'ny andinin'ny fahadimy dia ahitantsika an'izany ho ilay teny eto hoe dia aoka isika hifaly amin'ny fanantenanany voninahitr'Andriamanitra ary tsy izay ihany fa aoka isika hifaly amin'ny fahoriana aza satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana ny faharetana mahatonga fahatsaram-panahy voazatoetra ary ny fahatsaram-panahy voazatoetra mahatonga fanantenana ary ny fanantenana dia tsy mampahamenatra satria ny fanahy masina izay nomena antsika no nentiny nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ao ampotsika azahoantsika ary azahoana fanantenana ny amin'ny ho avy ny finoana an' Jesosy Kristy ry havako fanantenana inona moa zany fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra izay ilay ambarana eto fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra ary izay no ampahirezana antsika ny hoe raha mandalo fahoriantsika dia olona teny hoe aoka isika hifaly amin'ny fahoriana aza aoka hifaly amin'ny fahoriana fa io fahoriana io izy dia mahatonga faharetana ianao tsy mahay mifaly amin'ny fahoriana raha tsy manana fanantenana mitanondrika hatrany ianao fa ny fahoriana ny fanantenana no mampitraka anao ny fanantenana dia ery ao anatinao ao mamelona anao zany dia azahoanao afaliana tsy azo ozongozonina na dia ao anatin'ny fahoriana aza mora amin'ny olona ny mifarira ohatra hoe mahita fahombiazana izy mahita ny voninahitr'Andriamanitra izy moa no tsy hifaly amin'izany fa rehefa anatin'ny fahoriana indraindray tsy mahay fa eto kosa ny finoana dia ananana fanantenana tsy hijery sy tanondrika ao anatin'ny fahoriana fahaizana mitraka
noho izay fanantenana izay ananana hery fa mitondra voka-tsoa ry avako ny fahoriana, mitondra voka-tsoa izy io. Mpanao salamo dia nilaza manao hoe soa ihany aho nampahoriana hitandremako ny hidinao, izany hoe mitondra voka-tsoa izany, soa ihany aho izy nampahoriana. Ary eto amin'ity tany fandalovana ity tsika dia misy hatrany fahoriana, izay ny tenin'i Jesosy Kristy hoe eto aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana. Fa io fahoriana io izy dia mahatonga faharetana. Rehefa manana finoana zany ianao ka misy fanantenana ao anatinao dia tsy tonga dia milofika ianao. Maharitra ianao amin'ny fizan-toetra sy ny fahoriana rehetra izay lalovanao. Ary ny faharetana izy dia mahatonga fahatsaram-panahy voazahan-toetra, mahatonga anao ho matotra zany, ho lalipaka ao mihitsy ny finoanao. Ary io fahoriana io ilay mitaizanao, manadio anao, manadio antsika tsirairay avy. Fa ny fahatsaram-panahy voazahan-toetra io izy dia mitondra inona? Mahatonga fanantenana. Dia ny fanantenana tsy mampahamenatra, tsy menatra tsika. Dia izay mahatonga antsika hoe hifaly tsika na dia ao anatin'ny fahoriana aza, tsy menatra tsika noho n'ilay fanantenana ao anatintsika ao. Ny fanantenana tsy mampahamenatra. Ny olona rehetra raha milofika izy amin'izao toejava misy izao, reraka be dia be ny kivy, tsika tsy menatra satria manana fanantenana tsika. Ilay finoana tianantsika mamelona fanantenana eo amin'ny fiainantsika, ahafahantsika mijoro miatrika ny zavatsarotra rehetra izay lalovantsika. Dia manefy antsika izany ny fahoriana. Dia isaorantsika an'Andriamanitra avokoa hoe ninona zavatra misy miseho. Jerentsika amin'ny fanantenana izany fa tsy eo ny farany. Araka ny tenin'ny soratra masina koa moa hoe raha mbola misy koa ny farany dia tsy foana ny fanantenantsika. Ho anao sampana lehilahy kristianina, ho antsika rehetra miatrika ady sarotra tsika izao, mikorotana daholo na ny fidiram-bola, ny fahasalamana, ny zavatra rehetra. Nefa ianao ohatra raim-pianakaviana, tompona andraikitra voalohany eo amin'ny ankohonanao tsy maintsy mamelona ny ankohonana, manana fanantenana. Dia meteza mihitsy ianao ho diovon'ny tompo sy amboarina ao anatin'izany fahoriana izany, mba hanana fahatsaram-panahy voazahan-toetra ianao ao anatin'izay. Ny fanantenana dia tsy mampahamenatra satria ny fanahy masina izay nomena antsika no nentiny nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ao ampontsika. Zava-dehibe mihitsy izany ry havako. Fa miasa ao anatin'izany rehetrarehetra izany, ao anatin'ny fiainantsika amin'ny finoana, io fanahy masina io. Ary fanahy masina io no mampidina ho izy ilay fitiavana an'Andriamanitra ao ampontsika. Ilay fitiavana an'Andriamanitra izay maharitra mandrakizay, ilay fitiavan'Andriamanitra izay tsy miova. Dia ho takantsika sy iainantsika izany fitiavan'Andriamanitra izany, ary ho haintsika koa nimity an'Andriamanitra na dia mandalo toe-javatra sarotra aza isika ankehitriny. Ry havana malala, ianao lehilahy kristianina, azo antoka ny eo avy rehefa miaina amin'ny finoana. Ny ankehitrininao koa dia hitoeranao ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary ny lasa ratsinao dia efa voafafan'Andriamanitra, efa rava izay nampisaraka anao tamin'Andriamanitra. Famonjena feno no natolotra Jesosy Kristy anao. Ary raiso amin'ny finoana izany famonjena izany. Efa vitan'i Jesosy Kristy izany, hiaino amin'ny fahasoavana izay nomeny ianao. Dia antenao ilay voninahitra mavesatra, maharitra mandrakizay, izay tsy azo oharina akory amin'izao fahoriana mandalo vetivety izao. Tehiriziny ho anao izany. Dia ampiasao ilay fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra anao tao amin'ny fanahy. Dia anao tahaka ny Josefa ianao. Josefa izay nitarihan'ny fanahy masin'Andriamanitra izy, ka naniaritra fahoriana
lava be ny aretan'ny fahoriana nanomboka tamin'izany hoe izy namidiny rahalahy no andevo sy ireo fizahn-toetra maro samihafa tany Egipta fa naharitra tamin'izany izy notefen'Andriamanitra tao anatin'izany izy dia nampiasa ny fanomezam-pahasoavana izy ary inona ny vokany lasa mpanapaka tao Egipta izy lasa fitaovana teo am-pelantanan'Andriamanitra izy anavitra ny ankohonany ny fireneny anavitra ihany koa ny manodidina azy rehetra eny fanadeny fahavalony aza ianao koa zany izay miorina amin'ny finoana ianao zany ry lehilahy kristianina dia ianao tahaka ny Josefa ihany koa ianao satria azo antoka ny famonjen'Andriamanitra na ny lasa na ny ankehitriny na ny ho avy dia ho an'Andriamanitra zany voninahitra zany fa ho anao kosa ny fanahiny masina amen. Vavaka isika ry havana indre ny fitiavanao anay Andriamanitra fa fony mbola mpanota tokoa izay dia efa maty hamonjy anay Jesosy Kristy efa narodanao ny hevitra nampisaraka anay taminao efa fiainana vaovao no nomenao anay izay mino nandray izany famonjeny izany ary misitraka n'izany fahasoavanao izany isan'andro misaotra anao izay Andriamanitra misaotra anao raha afaka manatona anao amin'ny fanetretena ankehitriny misaotra raha afaka miantso anao sy miresaka aminao isan'andro ary ianao koa ary ny fanonteny antsoy ao dia hovaliako ianao ka ampiseho zavatra lehibe saro-pantarina izay tsy fantatrao tsy takatry ny sainay tokoa ny fitantananao Andriamanitra fa na mifamadibadika aminay ny sosy ny fizahn-toetra samihafa ny fahoriana koa amin'ny endriny maro dia ampy anay ny fahasoavanao ary antaninao izay mba anana fanantenana mandrakariva noho izany finoana izany ka tsy tanondrika ao anatin'ny fahoriana fa ho velon'ny fanantenana ahifalina dia ao anatin'ny fahoriana aza ary hiavao anana an'izany fahatsaram-panavo za-toetra izany atakatra ihany koa ny fitiavanao Andriamanitra fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa izay tianao araka ny teninao dia ho izany tokoa anie izay rehetrareto dia hisaotranao amin'ny zavatra rehetra indrindra mivavaka izahay ho an'ny sampana lehilahy kristianina efa nantsoanao tamin'ny anaranao izy ireo manana ndraikitra samihafa ao amin'ny ankonany ao any amin'ny toeram-piasana any am-pianarana eny amin'ny fiarahamonina hitanao avokoa tompo aoka iorina amin'ny finoananao izy ireo ka hanana fanantenana mandrakariva tsy hisy lehilahy kristianina hitanondrika ho reraka ny fa ahery sy atanjaka avokoa izy ireo noho ny finoananao dia ianao koa mahalala izay irinin'izy ireo fa ny angatanay tompony fanahy masiny ameno hitaridalana ahitany fiadananao amin'ny zavatra rehetra ary aizany koa mampiasa ny fanomezam-pahasoavana efa nomenao ka ho fiasana am-pelantananao izy ireo hitondra fitahiana ho an'ny ankohonany ho an'ny manodidina azy rehetra hitanao ihany koa ny soritra asa samihafa izay iombonana eto anivon'ny fitandremana ianao ampahery azy ireo tsirairay avy tompo ahafahany manatanteraka izany tahirobro izay mitantana ny mpikambana rehetra mba ho velon'ny finoana ary isaky ny synodam-paritany koa fantatrao ampaherezo ireo tompona andraikitra rehetra mba hanana fanantenana hatrany fenohy ny fanahiny fahendrena sy ny fahiratan-tsaina
ahafahan'izy ireo manatanteraka ny didy samihafa ary indrindra koa ny any amin'ny eseliky fohibe any tanao ireo andraikitra goavana izay apetraka ao amin'izy ireo ianao mbola hitantana sy ampahery ary fantatra efa tsy mba mamelana io irery ianao miaraka aminay no ny asan'ny fanamasina vavaka izahay ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara manomboka amin'ny filoha ny ray aman-dreny mitondra anay dia ny pasteur Irako Andriamasoa Ami ianao koa mbola n'olon-tsaina sy ampahery azy hatrany amin'ny fanamasina aizany mitondra sy mitantana zao fiangonanao zao araka ny sitraponao sy miara-mihevitra izay mahasoa izany miaraka amin'ireo bropy andraikitra fohibe rehetra momba mivady amanjanany avy ao ihany koa ireo tompona andraikitra samihafa ao amin'izao fiangonanao izao ampahirezo avokoa tompo mba ho saina iray vava iray fanahy iray no imbonanay amin'ny fanomezam-boninahitra anao indrindra raha mihevitra sy mikasy izay anatanteraka ny sinôda lehibe dia ianao no ampiomana ny tsirairay avy arak'izay fantatrao fa mahasoa mivavaka izahay ho an'ny ireo marary tsy adininay tompo ninona karazana aretina tovy miantoraka aminao izy ireo mehoery amin-drao fo ary ianao koa nefa nyteny fa izay miantso ny anaranao no vonjena sy trano izy ireo tompo esoro ny tahotra ny ahany tebiteby meo finoana sy fahatokinanao fa hainao ny zavatra rehetra ireo mpitsabo koa dia ho fiasanao am-pelatananao ary ireo fianakaviana amin'ny tsabo dia iorina amin'ny finoana tsara ahery ahita ny voninahitra ao Andriamanitra ampio koa izay sahirana ary ao mihitsy aza ny miditrosa amin'izao fotoana izao Andriamanitra afao amin'izany izy ireo fa tsy zavatra tsy hainao vavaka izay ho andreo marefo ara-pahasalamana hitanao avokoa koa izy ireny dia ianao ampahery azy tsy ny vatany ihany no ampaherezonao fa ny saina mampanahany koa dia ho salama eo anatrehanao Andriamanitra ka hita koa izany voninahitra ao izany hivelona amin'ny fanantenana ny mpianatra isaoranay ianao izay fa afaka niditra nianatra fa izay mbola fandaminana tao koa dia mbola n'olo-tsaina ianao ireo tompona andraikitra samihafa mba hizotra ny fampianarana ny firenenay tsy adininay tompo rakofo ny famondram-ponao ary hiasao mba hiorina amin'ny finoana sy ny fanantenananao Jesosy Kristy ka nareo mpitondra anay izay vahoaka dia hiverina aminao avokoa anaiky fo aminao ihany ny famonjena tsy ny eto ihany fa izao tontolo izao izay efa vidiny ranao koa biny izany vavaka rehetra izany iombonanay amin'ilay nampianarinao Jesosy manao hoe rainay eo izay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ane ny an-danitra mehoana an'io izay anina sahaza ho anay ary mamela ny elokay tahaka namelanay izay meloka taminay aza mitondra anao amin'ny fakapanahy manafana amin'ilay ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen dao ary sika riavana hiara-itsangana izao aneo ny finoantsika atsika izao ny fanekam-ponoana laharana faharoa manao hoe isika minon'Andriamanitra iray Kristo mpanao lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na nita na nitsita ary an Jesosy Kristy tompo iray zanalahy tokan'Andriamanitra nateraky ny ray talohan'izao rehetra izao ny mazava avy amin'ny mazava Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra nateraka fa tsy natao ray amin'ray ny zavatra rehetra izy no nahariana izao tontolo izao no ny amintsika olombelona sady ho famonjenantsika dia nidina ny fitany-danitra izy ary nataony fanamasina nofo avy tamin'ny marivo iziny dia tonga olona izy tombokana tamin'ny azo fijaliana ho fanavotanantsika tamin'ny anampahany Pôntipilato izy aty izy ka naleva nitsangana tamin'ny tamin'ny andro fahatelo araka izay voasoratra izy mirakitra man'ny an-danitra izy ary mipetraka ny tanàn-pakavanana iray avy ary meviny indray amin'ny voninahitra hitsara ny velona sy ny maty ary mandrakizay ny fanjakany isika mino ny fanamasina tompo sady mpanome aina izay avy amin'ny ray sy ny zanaka ka hitsaona sy arikarazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka izy dia niteny tamin'ny vavam-paminany sy mino ny fiangonana iray miorina ny fanambarany apôstôly ary manera n'izao tontolo izao isika manaiky ny batisa iray ho famelan-keloka
sady manantena ny fitsanganany maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka ianareo. Tonga amin'ny fanarahana ny raharan'Andriamanitra isika riavana. Dia hoy Farao tamin'ny mpanompony, ahita lehilahy tahaka io izay manana fanahin'Andriamanitra ao anatiny va isika? Genesisy 1:7, andiny 7:30. Izany tenin'ny soratra masina izany no entina iarabanantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'izao Alahady 7:22 izao. Ary koa manaraka ny Fanompoam-pivavahana ampitain-davitra. Miarahaba manokana ihany koa isika ny SLK amin'izao anjara fotoanany izao, dia mampahery mandrakariva ireo borompitantana ny mpikambana rehetra ary indrindra ireo SLK manerana ny sany FJKM. Mamitsika rehetra ny fiadanan'ny tombo. Misaotra an'Andriamanitra mandrakariva isika, mbola omen'Andriamanitra fotoana ahafahana manompo azy. Mifampitondra ambavaka hatrany isika mba arovan'Andriamanitra ka mivavaka ho an'izao tontolo izao sy ny vahoaka malagasy rehetra. Mampahery izay izoiny manjo sy ireo izay any amin'ny toeram-pitsaboana na any an-tokantrano ihany koa. Oka mba hajaina hatrany ny fipetra ara-pahasalamana. Isaorana ny tompo amin'ny asa ao amin'ny akany, mamaraparana ny fandalorana isika izao. Tena mbola ilaina ny fasika sy ny simon ary ny fanohanana ara-bola ko ampahirezina isika anolotra araka izay azo atao. Momba ny asa fanitarana, isaorana ny tompo fa vita amin'ny ankapobeny lalitra anatiny rehetra, afa-tsy ilay trano hipetrahan'ny mpanao trano izay mbola ho esorina. Mbola ilaina koa ny simon sy ny fasika dia ampahirezina isika fiangonana anolotra araka izay azo atao. Aoka isika fiangonana mba handray ny valopy ezaka fanitarana izay averina amin'ny androny akarana dia ny alakamisy 13 Mey sy ny ezaka isa-paritra izany. Ny asan'ny kavain-tsainky ihany koa dia mizotra ihany koa. Entana isika fiangonana handray ny valopy-pahasoavana ahafahana manohy ny asa ho an'ny vita batisa, ho an'ireo noraisina ho mpandray fanasan'ny tompo, ho an'ny dekona, ho an'ny loholona, ho an'ny vita mariazy sy nahazo fahasoavana maro samihafa. Afaka raisina ao amin'ny tony valopy ary afaka averina amin'ny fotoana izay amerenantsika azy mba ahafahana manohy ny asa. Tapitratra ho ny raharan'Andriamanitra misaotra antsika rehetra naraka izany hatramin'ny farany ao arian'izao raharan'Andriamanitra izao dia andray anjara fitenenana ny filohan'ny sampana lehilahy kristianina. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Be hery ny lehilahy endry, eny mitombo hery ny olona manam-pahalalana. Izany tenin'Andriamanitra izay nalaina tao amin'ny ohabolana 420 andin'ny 15 izany no entina hisampana ny lahy kristianina eto anivon'ny fitandremana ambojafy fanantenana, miarabantsika mpianakavin'ny finoana sy ny fiangonana manontolo, indrindra ny sampana ny lahy kristianina sy ny ankohonany izay manaraka izao Fanompoam-pivavahana ampitain-davitra izay arahantsika any amin'isa tokantrano izao. Mampahery antsika sampana ny lahy kristianina amin'izao ady lehibe izay arahantsika izao noho ny aretina Covid-19 izay eto amin'ny firenentsika sy manerana n'izao tontolo izao. Mahereza sy matanjah aza matahotra fa ombanao Andriamanitra ry lehilahy mahery, manentana antsika hatrany, indrindra isika lehilahy kristianina mba ho lohany sy ho modely ary ho vavolombelon'ny tompo amin'ny fanajana ny fipetra rehetra ara-pahasalamana mba ahafahantsika miady amin'izany valanaretina izany. Izao no afatra avy amin'ny sampana ny lahy kristianina fohy be. Miorena tsara
aza miova ry lehilahy mahery. Ho aminareo hatrany eny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Misaotra an'Andriamanitra mandrakariva asika noho ny fitantanany ny fiainantsika, satria nitondrantsika ny voaka ho amin'ny fitahiana matetrika ny Tompo, ka natratrarantsika ty Alahady izay natokana hitrotroana-bavaka ny sampanylahy kristianina manerana ny sahany FJKM amin'ity taona 2024. Raha mamakivaky lohasahaliko ny fahafatesana azy isika noho ny fisian'ny valanaretina Covid-19, fa hoy ny soratra masina, fiadanana ao anatin'ny mandanao, fanambinana ny ao an-dapanao. Noho ny fitantanan'Andriamanitra dia tanteraka soamatsara ny komity foibe sampanylahy kristianina tamin'ny 20 ka hatramin'ny 20 volana janoary 2024 tao amin'ny Fofikiri Ilafy Antananarivo. Tanteraka ny 20 martsa 2024 ny réception définitive, ny ivitoerana ny full point izay isaorantsika an'Andriamanitra sy izay rehetra nanomboka nikaroka ny fanoizana ny asa na ny fanomezana famatsim-bola, ny fanatanterahana ny asa famitana ary eo fanolorana fitaovana ho an'ny ivitoerana. Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina anadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo. Mampiorina ny mino ny heron'ny fanahy masina, izany ny loha hevitra amin'ity volana May izay hitrotroana-bavaka ny sampanylahy kristianina ity. Ny fanahy masina no hery manosika antsika androtsaka ny rakitra sy anefany adidy amin'ny sampanylahy kristianina foibe ary ampaitsary fa tompona andraikitra modely isika, fa tsy finoana tsy misy asa. Farandiavana raha sitrapon'Andriamanitra dia atao an'ny Taolanaro Fort Dauphin synod aparitany fahafito Ambofimbe Atsimo Kristy Ramvelona ny 12 septambra taona 2024 avy ny fihaonam-be sampanylahy kristianina. Efa vonina amin'ny fandraisana antsika izy ireo, isaorantsika ny Tompo Jesosy sy ankasana presida sinodaly, ny mpitandrina sy ny eselike ary eo mpiara-miombonantoka rehetra amin'ny fanomanana ny fihaonam-be. Isy tafika masina ataontsika amin'ny lalam-pirenena fahafito sy ny lalam-pirenena fahafito ambin'ny folo mandritra ny dia ho any amin'ny fihaonam-be, koa dia manentana ny fitrotroanareo am-bavaka ny asa rehetra izay san'ny foibe FJKM sy ny sampanylahy kristianina foibe amin'ny 2024 ity ho voninahitran'Andriamanitra irery any. Manao veloma nareo amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy. Antananarivo 30 martsa 2024. Ny filoha Rakoto Irsoa Benjamin Désiré, ny tonia Ramiandranirina Naitantsoa avitra mpitandrina. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Tonga amin'ny fanaovana ny rakitra isika ry havana, ny firana fanampiny voalohany no andeha iraintsika eo mpanaovantsika an'izany rakitra izany a, tsy adinintsika fa ny rakitra faharoa dia atolontsika ho an'ny sampana lehilahy kristianina. Yeah.
afaka hitsanga antsika ry havana vavaka ndray ny tsodrano aoriana ny tsodrano dia nihira fa 7:7 ka ny andininy 3 no irayntsika vavaka isika. Tompo faly zahay fa mbola afaka manolotra vola ho fampandrosoana ny asanao ary fantatray mihitsy fa na dia sarotra aza ny fiainana ankehitriny indrindra eo amin'ny afiny arabola dia nomenao kosa izay tombontsoa afaka manolotra ary mino izay tompo fa raisinao izany satria nataonay amin'ny fifaliana amin'ny fonay fa indrindra ny tenanay mihitsy no ankasitrao volavolao sy tefeo mba olona araka ny sitraponao raha izy koa izany mba ho fampandrosoana ny asa eto nivony fitandremana ny izao fandoran-tenanay izao ary indrindra fiaraha-miasanay koa amin'ny sampana lehilahy kristianina. Andeha ary izay tompo hiatrika ity herinandro vaovao ity indray dia ianao no hitsodrano ny malalanao rehetra ka ho tanteraka amin'ny tsirairay avy isam-batan'olona hitsodranomasina tononona ary atolotra amin'ny finoana ary Andriamanitry ny fanantenana hameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny heri ny fanamasina ho aminareo any fiadanan'ny tompo. Amen. Atolotra ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Dia mirahatra ry havana tahiny tompo daholo isika rehetra.